dia ho ampitonao amintsika rehetra trany ny fahasoavana sy ny fiadana no amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo iavana amin'ny fionatsika amin'ny ity an'ity hivavaka toy ny mahazatra aloha isika. Jesosy mampianaro anay ny tena sitrakao, ahafantaranay ny lalana tianao andehananay isan'andro isan'andro, dia ampio zahay ary tareo zahay amin'ity fotoana ity ahafantatra izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, amen. Hiova aloha hevitra vaovao indray tsika ry havako mandritra ny fotoana vitsivitsy dia ny famantarana ny sitrapon'Andriamanitra izany. Ary tombontsika amin'ity an'ity zany amin'ny filazalazana kapobeny aloha fitarihan-teny momba an'izany atao hoe sitrapon'Andriamanitra izany ao amin'ny Baiboly, fa dia andalana eo ihany isika hamantatra izay tsara ho fantatra mahakasika ny sitrapon'Andriamanitra. Araka ny efa fantatsika dia ny Baiboly no mirakitra ny sitrapon'Andriamanitra ary ahitantsika azy amin'ny tsipiriany ao anatin'ny Baiboly. Fa Jesosy Kristy dia tena manazava misimisy kokoa ny sitrapon'Andriamanitra. Maro ny voalazan'i Jesosy Kristy iny amin'izany fa zavatra anankiroa no andeha hifampizarako aminao amin'izay hevitra navelan'i Kristy ho an'izany sitrapon'Andriamanitra izany. Ny voalohany dia hoy Jesosy Kristy hoe rehefa mankatoa ny sitrapon'Andriamanitra isika dia manana toerana mifamatotra sy akaiky koa amin'ny Jesosy Kristy izany. Hoy izy ao amin'ny Marka 4:5-7 manao hoe fa na iza no manao ny sitrapon'Andriamanitra dia izy no rahalahiko sy anabaviko ary reniko. Dikan'izany me mifamatotra kokoa amin'ny Jesosy isika rehefa manao ny sitrapony. Jesosy Kristy dia manipika mazava tsara fa izy dia tsy mba manantanteraka ny sitrapony fa ny sitrapon'ny rainy izay naniraka azy no tanterahany. Ao amin'ny Jaona 1:7 izy dia milaza an'izany hoe fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Dia ny amin'tinan'i Jesosy Kristy azy dia izao manao hoe rehefa manao ny sitrapon'Andriamanitra isika dia andova ny fanjakan'ny lanitra. Izay zany fepetra voalohany andovatsika ny fanjakan'ny lanitra dia ny fanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra ao Matteo 7:1-2 tamin'ny toro teny tany an-tendrombohitra dia izao no nataony manao hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Mazava ho azy zany fa tsy izay mivoaka ny vavanao mamety ny fanajana sy inona fa tena ny fanajana ny sitrapon'Andriamanitra no azahoana famonjena araka izany. Dia voalazan'ny Baiboly ry havako fa fepetra roa no takiana sy mifamatotra amin'izany atao hoe sitrapon'Andriamanitra izany. Dia ireto ny fanenenana sy ny fibebahana nataontsika tamin'ny ratsy izay nataontsika, izay le izy, ary ny fametrahantsika ny finoana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Jereo ny Matteo 1:2-3 fa milaza an'izany. Ireo zany dia mazava tsara rehefa manenina ianao ka mibebaka ianao, tsy manao tsony midika an'izany fa tsy hoe amerina indray dia mibebaka sy manenina indray, dia apetrao amin'ny tompo amin'izay ny finoanao fa dia ho fantatrao tsara izany atao hoe sitrapon'Andriamanitra izany. Andriamanitra dia tsy nanafina ny sitrapony tamintsika ao amin'ny Baiboly fa ireto misy karazana endrika vitsivitsy anehoana izany sitrapon'Andriamanitra izany. Tanisaiko aminao misy maro izy fa ireto fotsiny ihany ny tanisaiko. Ao amin'ny Tesaloniana voalohany 5:5-20 dia anisan'ny tena fanehoana ny sitrapon'Andriamanitra sy fankatoavana azy ny fahaizantsika midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra amin'izay ataontsika eo amin'ny fiainantsika. Ao amin'ny Petera voalohany 2:5-20 dia milaza ihany koa fa ny fahaizantsika mankatoa ny sitrapon'Andriamanitra dia ny fanaovantsika ny soa manodidina antsika, fanaovantsika asa soa ho an'ny manodidina antsika. Ao amin'ny Tesaloniana voalohany 2:7-7 dia lazain'i Paoly apôstôly ihany koa fa ny fananantsika fiazahantsika hanana fanamasinam-piainana sy fitondran-tena mendrika ny voninahitr'Andriamanitra dia fankatoavana ny sitrapony ihany koa izany rehetrarehetra izany. Dia io no mahatonga amin'ny Paoly ilaza amin'ny Romanina 12:2 manao hoe rehefa te hahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia manana fanavaozam-piainana manontolo na ny saina, ny vatana, ny fo, ny fanahy ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Dia ty ampamarana na ry havako dia izao no teneniko amintsika aloha amin'izao fitarihan-teny ataoko an'izao.
tsy moramora no mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra tsy ho fantatro ny indray mandeha zany fa meteza mitariny fanahy ianao fa miandalana iny a dia ho fantatra ny tena sitrapon'Andriamanitra ary izao rehefa misy sitrapon'Andriamanitra fantatra ao dia aza dikaina intsony fa hiaina ohatra ny mangalatra ny mamono olona sy ny sisa dia fantatsika fa tsy sitrapon'Andriamanitra zany a dia aza atao ntsony fa efa manana an'Andriamanitra ianao ny fiainana araka izany ary ny fanamariana faharoa dia izao manome safidy sy fahalalahana ho antsika mihitsy Andriamanitra ka indraindray a mety sy ho sitrapon'Andriamanitra kanefa dia tanterahantsika ihany izy tena manome safidy sy fahalalahana ho antsika eo anatin'izany rehetrarehetra zany fa rehefa tena miankim-piainana any kosa isika dia manohy ihany izy a izay ho lalana alehantsika araka izany jerevana iny ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faina amby folo andiny fahina sy ny fahafito ny amin'ny lalana izay nalehan'ny mpianatra amin'ny fitorinan'ny filazantsara fa dia ahitsy sy tarihin'ny fanahy izy mba tsy handeha amin'ny lalana hafa izay tsy mahasoa araka izany koa raha te hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra isika dia zavatra roa no ataovy akaiky ianao ny baiboly vakio hiaino hianaro ary indrindraindrindra manana fiainam-bavaka zay aloha ny fitariteny no ataoko ry havako fa dia hifampizara ihany sika amin'ny hoavy fa ity misy tenin'Andriamanitra toy ny mahazatra izay hifampizarako aminao ny ao amin'ny salamo 5:24 manao hoe ampafantaro ny lalana aho a Jehovah ampianaro ny sitraka aho dia mba hiaina ny sitrapon'Andriamanitra isika mandritra an'izao herinandro sy amin'ny hoavitsika rehetra dia manao velomantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary manona ny fiadanana ao amintsika rehetra.